Miavery asan'ny firenena sy ny vahoaka manoloana ny fiazakazahany rivotra mitsoka entin'ny fanatontoloana amin'izao fotoana izao. Isan'ny lasibatra voalohany amin'izay ireo tanora izay tsy manana ny fahalalana ampy mahakasika ny kolontsaina malagasy sy ny vokatsoa entiny amin'ny fampiroboroboana ny maha-olona sy ny fiarahamonina. Le izy efa very hatramin'ny nanomboa fanjanahantany zany, nanomboka tantsika nefa very ny fombatsika dia nanaiky ny kolontsain'ny matanjaka ny resy zava-misy normal zany, fa ankehitriny efa tokony miverina indray tsika kanefa noho izay zavatra rehetra izay ary miampy an'ity fanatontoloana ngeza be ity koa zany dia vao maika sarotra be le izy dia miavery. Aminay dia ny hasina no lohan'ny atsarana rehetra. Rehefa ny zavatra omena hasina zany ny zavatra omena hasina dia tsara, ny zavatra omena hasina zany dia manambona osintsika gasy. Rehefa tsy nomena hasina le izy dia tsy mety, tsy manambona ary maloto, mamoa fady. Mila miverina amin'izay fanomezan-kasina ny tontolo manodidina izay, indrindra ny isam-batan'olona sika arak'izany, ahafahana mandrindra ny fiarahamonina ankapobeny. Maro manoloana io ny fomba ahafahana mikolokolo sy mampitombo ny hasiny tsirairay. Grato ve ny maha-olombelona anao, hoe colonel ianao androany na général ianao rapitso na sous-lieutenant ianao, zay ve no mahainao anao sa ny zavatra kosa zay lazaintsika hoe hasina zay, ny fahaizanao miaina, ny fahaizanao mifandray aman'olona, ny fahatsoram-ponao, ny fitiavanao ny olombelona tahaka anao sy ny manodidina anao, zay hasina zay zany hitako hoe lesona be zay hoe ambolena sy kolokoloina ao anaty. Fa misy teny sud-africain manao hoe ubuntu. Ozy zareo hoe no ianao no mahizao anahy. Isika zany manana adidy, manana ndraikitra koa mampitombo ny hasin'ny olona manodidina antsika. Ray aman-dreny ny ankamaroantsika ireo omeo tsodrano ny zanaka. Nanomboka androany ny fivoriana arahana adi-hevitra mahakasika ny kolontsaina karakarany ny grassroots saka ny hasina ny loha-hevitra ny isan-taranasy dia ny anosy, ankoatra ny hasina indrindra ny fahafahana mikolokolo sy mampitombo azy. Maro ny loha-hevitra entina anatin'ny fivoriana arahana adi-hevitra, ahafahan'ny tanora sy ny vahoaka rehetra mahafeno kolontsaina izay loharano singa ahafahana mandrindra ny fiarahamonina malagasy.